Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny antsipirian'ny vaovao isika eo anatin'ny lafiny ara-politika avy hatrany no isantarantsika an'izao fampahalalam-baovao izao ary isany mbola miteraka resabe hatrany amin'ny tontolon'ny politika moa amin'izao fotoana izao ny fanendrena ny prime ministre ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izay hoentin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ao anatin'ny repoblika faha-efatra moa marimarina kokoa ao anatin'izay indrindra raha mofo dia efa voafaritra ao ny andiny faefatra amby dimapolo amin'ny lalam-panorenana moa ny famaritana an'izay fanendrena ny prime ministre izay mbola ifandritana nefa ny fandikana an'ity andinin-dalàna ity amin'izao fotoana izao fa nandadiana mahakasika an'izay avy hatrany hoentin'ny vola ravoavy. Iza no azony toeran'ny prime ministre isolo toerana an'Andriamatoa Jean-Omer Berzik ary azony Lapany Mahazorivo. Anisan'ny fanontaniana mipetraka hatrany izany hatreto dia mbola ifandritana ny fandikana ny andiny faha-efatra amby dimapolo ao amin'ny lampanorenana izay milaza momba ny fanendrena izany prime ministre izany na ny mpanao politika na ny teknisiana pahalalana. Tsy mbola namoaka ny heviny momba io andiny lampanorenana io ny teo anivon'ny fitsaravo momba ny lampanorenana na dia nandrasana fatratra tamin'ny herinandro tsy herina sosokevitra nentiny. Raha ny feo mandeha dia ny alatsinainy ho avy izao 7 mialohan'ny fivoriana manokana ny antenimieram-pirenena vao hamoaka ny fanapahan-keviny eo anivon'ny RCC. Eo am-piandrasana izany dia mandeha ny fampidiniana samihafa sy ny tombatombana samihafa mikasika izay mety prime ministre izay. Anarana 5 no hoe miverimberina hafa mety aka izany toeran'izany dia ny docteur Coul Roger, ny docteur Jules Etienne Roland, izy ireo izay voahilika ho amin'ny candidat filoham-pirenena farany teo ary nanome ny toerany ho an'ny Hery Rajaonarimampianina. Eo ihany koa Roland Ratsiraka izay candidat faha-efatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fidinana voalohany. Anisany eny ihany koa ny anaran'ny Ajare Sampa izay teksetera generalin'ny présidence teo anivon'ny fiadinan'ny tetezamita ary tafiditra amin'ireo anarana voateny ihany koa ny an'ny Andriamatoa José Vianney izay efa anisany candidat au prime ministre ihany koa tamin'ny tetezamita. Ny gouvernement tarihan'ny prime ministre dia anana anjara toerana lehibe amin'ny fanatanterahana ny programma nasan'ny filoham-pirenena. Toeran'ny prime ministre izay raha ny fanambarana sesilany ataon'ny mampara dia tokony ho azy ireo amin'ny mahamaro anisan'ny mampara ny heviny antenimieram-pirenena. Prime ministre izay tokony mivoaka amin'ny fifanarahana vondrona parlementaire telo matanjaka ao amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa dia ny mampara ny Ankola Ravalomanana ary ny MMM ho an'ny fiarahamonim-pirenena toy ny CDE tarihan'ny Albert Mananjara. Raha ny fanambarana izay navoaka ny Rakoto Jean-Pierre kosa indray androany dia azo everina izy ireo fa ny mpisehatra politika dia tokony anaiky ny fanapahan-kevitra izay avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika izay fanendrena ny prime ministre izay.